Apocalypse toko faharoa dia manomboka amin'ny andininy voalohany. Sorato amin'ny anjelan'ny fiangonana any Efesosy. Izao no lazainy ilay miazona ny kintana fito eny amin'ny tanany ankavanana sady mandeha voany fanaovan-jiro volamena fito. Fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina sy ny faharetanao ary ny tsy fahazakanao izay ny mpanao ratsy. Ary ianao efa nizahatoetra izay milaza ny tenany ho apôstôly kanjo tsy izy ary hitanao fa mimpandainga izy. Ary manana faharetana ianao ka niaritra no ny anarako sady tsy reraka. Kanefa mananteny aminao aho satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao. Koa tsarovy izay nitoeranao fony tsy mbola lavo dia mibebaha ka manaova ny asa voalohany. Fa raha tsy zany dia ho avy aminao aho ka hamindra ny fanaovan-jiro nao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao. Kanefa izao no toetranao, halanao ny asan'ny Nikolaita izay halako koa. Izay manantsofina, aoka izy iaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana izay maharesy, dia avelako ihinana ny avy amin'ny azonaina izay eo amin'ny paradisan'Andriamanitra. Aza manahy ianao raha lasy anabavy fa rehefa tafaray tsara amin'i Jesosy ianao, ho alamin'Andriamanitra io zavatra tsy milamina rehetrarehetra. Ho alamin'ny Tompo. Ninina karazana korokorontana eo amin'ny fiainanao eny, karazana zavatra mampitebiteby, mampanahy, mampatahotra. Rehefa tafahombona tsara amin'i Jesosy ianao dia alamin'Andriamanitra ireny rehetrarehetra ireny. Satria mazava ny teniny hoe katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, fa anampy ho anareo zany rehetra izany. Fa fantatry ny rainareo izay ihany an-danitra fa tokony ho anareo izany. Misy zavatra zany rahalahako anabaviko, fantatra Andriamanitra fa tokony ho anao, fa ny ataonao dia mikatsaka ny fanjakany, mikatsaka ny fahamarinany, fa omeny izay tokony anao, alaminy izay mila fandaminana rehetrarehetra. Aza manahy, aza matahotra, aza mitebiteby, Jesosy ny tadiavina, mandehana amin'ny lalan'ny Tompo, fa andamina ny zavatra rehetra Andriamanitra. Ho hitanao zany hoe Andriamanitra miditra antsehatra amin'ny kanao zany. Intervention divine na hoe fidiran'Andriamanitra antsehatra. Rehefa eo amin'ny lalany ianao dia ho avy izy hiditra antsehatra. Fa raha lalan-kafa ny lalanao kanefa mangataka ianao ampio ao dia tsy ahita ny voninahitran'Andriamanitra ianao. Miandry zavatra tsy ho tonga ianao. Fa aoka hoe eo amin'ny pista ianao miazakazaka dia hibatamboara ianao. Tahaka ny Petera io Petera rehefa tafahombona tsara amin'i Jesosy tsy azo nosarahana tamin'i Jesosy mihitsy. Satria nisy fotoana i Petera mbola azo nosarahana tamin'i Jesosy. Mbola azo nosarahana tamin'i Jesosy. Ary be dia be ny zavatra tsy voalamina tamin'izany satria ny fony Petera mbola mora tafasaraka tamin'i Jesosy. Mbola titiany nofony loatra izy. Fa tamin'ny fotoana tsy azo nosarahana tamin'i Jesosy intsony i Petera. Ary zao ny fehezany teny nivoaka avy eo ambavany hoe tsaraonareo na marina eo anatrehan'Andriamanitra na tsia, ny anaika anareo mihoatra an'Andriamanitra hozy izy. Tenao zany nivoana ara-panahy ambony be zany hoe
Tsara honareo izy namaro ny ao anaten'Andriamanitra na tsy ny anaika anareo mihoatra no Andriamanitra. Andriamanitra ny ake kosa mihoatra no anareo. Tsy azo ny sarahana tsony. Dia jereo amin'izay ny fidiran'ny tompo antsehatra. Nalefa ny olona tany amponja izy, fa misy olona misy olona miresaka amin'ny olona nampigadra azy tao hoe avoainareo io fa mahita raharaha amin'Andriamanitra ianareo. Tafavoaka tao izy. Ampidirina ndray anjely avy any an-danitra koa ny rahany Jesosy hoe alao tao Petera. Zany hoe miditra ny sehatra Jesosy. Tandindo ny Petera mahasitrana marary, mampitsangana olona malemy. Rehefa teo amin'ny lalan'ny tompo, tsy azo no sarana tamin'ny tompo izy dia mahita intervention divine. Ny tadiavina ranabavy, ny tadiavina rahalahy, ny fon'ny Jesosy no tadiavo zao. Ny fon'ny Jesosy no katsao zao. Fa rehefa eo amin'ny lalan'ny tompo ianao dia ahita n'Andriamanitra miditra antsehatra ianao. Laza hoe amen izany. Tongeto ziontsika hitady an'Andriamanitra androany ary ao amin'ny tenin'i Jesosy isika. Nisy afatra napitondray Jesosy any apôstôly John. Io John io no apôstôly velona farany. Rehefa tapitra maty ny apôstôly rehetra dia i John no sisa velona. Hitako fa tena Jesosy tena lalina be ny fitiavan'i Jesosy. Tsy mahafoy mihitsy Jesosy. Dia tsy nijanona tamin'ny teny izay napitondray ny apôstôly tamin'ireo apistily ireo. Tsy nijanona tamin'ny afatra nomeny tamin'ny favelony tetỳ ambonin'ny tany. Fa mbola niseho faranparany tamin'ny apôstôly John izy ary nanoratra hoe sorato izy amin'ny fiangonana fito ao Azia ny zavatra hitanao sy renao. Soraty. Tena tsy mahafoy Jesosy. Satria ny Jesosy raha lasana bavy sika rehetra zao hiaraka aminy any amin'ny fiainana mandrakizay, hiaraka aminy any amin'ilay paradisan'Andriamanitra. Satria ny Jesosy zany. Satria ny dia tsy misy very mihitsy isika na iray aza. Ary zany no teniny tamin'ny ray hoe no tandremako tsy nisy very izay rehetra nomena ho anahy afa-tsy ny zanaky ny fahaverezana ihany. Iza ny zanaky ny fahaverezana fa zay ny safidy ny overy. Mamela anahy ianao raha ilaza n'ity afatra ampitiavana be nataon'i Jesosy ity ao. Na i Jodasy aza mbola afaky ny ovavonjy, fa ny safidiny tsy ovavonjy izy. Satria ilay jiolahy teo amin'ny hazo fijaliana tompoko adia nangataka tamin'ny tompo hoe tsarovy aho rehefa tonga amin'ny fanjakanao ianao. Rehefa mibebaka ny olona anankiray dia manana fahafahana hiditra ny lanitra. Ny mibebaka dia miaiky fa tsy mety ny natao dia miova mandeha amin'ny fiainana vaovao. Tsy mitovy ny fifonana sy ny fibebahana. Samihafa izany. Ny fifonana dia miaiky dia mijanona amin'izay miaiky fa mifona fa tsy mety ny nataoko. Fa mety mbola merina indray. Fa ny fibebahana sady mifona no miova lalana. Ny olona ranabavy rehefa mibebaka dia manana akse hiditra any amin'ny fanjaka lanitra. Ary sasy ianao dia afaka miditra any amin'ny fanjaka lanitra, afaka miditra makany an-danitra. Fa inona ny nampahavery an'i Jodasy? Inona ny natonga an'i Jodasy? I Jodasy angera lasana bavy tena nilainy. Raha tsy nisy an'i Jodasy zasy ianao tsy voavonjy. Dikan'izany élément important tamin'ny famonjena izao tontolo izao i Jodasy. Ary Jesosy tsy niantso an'i Jodasy ho fahavalo ry sakaiza sy ataonao atao faingana.
mandre anavy ianao raha lasana bavy malala raha tsy nanao an'iny inona moa zany raha tsy nanao an'iny zavatra nataony iny Jodasy tsy maintsy nitady olona hafa Andriamanitra avita amadika an' Jesosy mba amonjena tsika mianakavy. Alleluia. Ny alleluia anao tsy miakatra tsara tsireko tsara. Ny alleluia anao tsy mbola mifandray tsara amin'izany toriteny izany. Tsireo tsara i Petera ihany koa ane mba nivadika tamin'i Jesosy sa tsy marina zany. Inona ny fampanantenana tsy nataon'i Jesosy tamin'i Petera? Omeko anao ny fanalahitany fanjakan'Andriamanitra. Eny tsara be dia be ny promesy nomen'Andriamanitra anao na tsy mbola tanteraka aza andraso kanefa kosa ataovy ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy hoe ela tsy mety tanteraka dia mivona amin'izay ianao mandeha amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Ozy izy hoe aza manary ny fahasahianareo izay misy valiny lehibe. Fa tokony hanana faharetana ianareo, manana faharetana ianareo mba azahoanareo zay lazay ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Manana faharetana na mbola tsy azo aza le teny fikasana. Andraso lazao ny namanao, andraso ny teny fikasana. Manaova ny sitrapon'Andriamanitra foana hoe. Satria rehefa ela tsy tonga ny zavatra nandrasanao ohatra ny te hivily lalana ianao, te hoany amin'izao tontolo izao ianao. Ary za milaza aminao fa lasa ngoma n'izao tontolo izao ianao raha tsy tafaray tanteraka amin' Jesosy. Satria izao tontolo izao tsy lavitra anao fa hitanao maso. Ny fiainana hitanao maso. Manodidina anao izao tontolo izao, eo akaikinao izao tontolo izao, rivotra iananao izao tontolo izao. Reny orinao, hitanao masonao, reny ny sofinao, fanakaiky aminao, mifandray aminao izao tontolo izao. Raha tsy tafaray tsara amin' Jesosy ianao dia tsy maintsy tafandeha eny amin'ny pistan'izao tontolo izao. Fa na tsy mbola tanteraka azy ilay nandrasanao, andraso foana, atao foana ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Ave nandahany Jesosy i Petera, fa ny tsy nahavery an'i Petera nanino izy rehefa avy ao? Nibebaka izy. Ary zao ny tenenin'i Jesosy, enao sy mbola maneno akory ny akoho efa anda ana intelo ianao. Ilaza fa tsy mahalala ana, tsy mahafantatra ana. Fa zao izy nivavaka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao. Ary rehefa avy mibebaka ianao dia ampahirezo ny rahalahanao. Jesosy efa nafantatra mialoha fa ho lavo Petera. Fa nalavo azy ianao izy izy miarena indray fa ho rahalahampampahery ianao. Ny olona mety manome tsiny ianao azy io avy lavoko. Hitako ihany izy io Jesosy lavo fa natsangako izy io. Raha salabavy te laza amin'inona fahalavonao talohan'izao. Mitsangana ianao ho ampiasain'ny tompo ho rahafavy pampahery ianao, ho rahalahy pampahery ianao. Ny olona manana ny fomba fitsarana anazany. Masony io afaka ampiasaina amin'izay tiany ampiasaina azy, vavany iny afaka ampiasaina amin'izay tiany ampiasaina azy. Fa Andriamanitra mijereo, mbola tianao Jesosy, mbola tianao ny tompo, mbola tianao Andriamanitra. Tsy mitovy amin'ny fijerin'ny olona ny fijerin'ny Jesosy. Raha mbola eto ambony ty tany ty ianao ka misy fofinaina ao anatinao, mbola ilain'Andriamanitra ianao, utile ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Halleluia. Inona tsy nataon'ny Petera? Nandatsagana nataon'ny Petera sa tsy zany? Niala ny sofiny olona, mbola nandahany Jesosy koa izy. Fa mbola manana programa i Jesosy hoe iomeko azy ny fanalahitany fanjakany lanitra, ho rahalahy pampahery, ho sorako, fenoko ositra io, fenoko fahasoavana io.
raha lasana bady aza manimba tena ianao, aza mamoy foy ianao, tsara lavitra nitoy any fiainanao, tsara lavitra nitoy ny tantaranao bavy rahalahy, tsara lavitra io. Halleluja, halleluja. Oh, ny olona manakolazaina maro momba ny lasanao sy ny zavatra vitanao, fa Andriamanitra manana programa zay tsy eritreretiny hafa. Zany ny tiavako an Jesosy. Hafa ny lazainy olona fa hafa ny lazainy Jesosy. Hafa ny hitany olona fa hafa ny hitany Jesosy. Ny olona tsy matoky anao tsony fa Jesosy mbola matoky anao. Amen, 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 amen. Lazao ny namanao ny sasany efa tsy matoky anao tsony, Jesosy mbola matoky anao. Ozy ny apôstôly Paul misaotra an'Andriamanitra ozy fa nataony mahatoky aho ka nomeny anjara amin'izao fanompona izao. Sady misaotra an'Andriamanitra fa misy plasiko atao amin'ny fanompona. Manana plasy atao amin'ny ministera, manana plasy atao amin'ny fanompona. Ora lasana bavy zava-dehibe tamin'ireo apôstôly reo zany. Hoe nomenao anjara amin'izao fanompona zao zay. Enao zay verana bavy, enao zay veralahy. Nomen'Andriamanitra plasy ao anaty fanompona ianao, afaka manompo ianao, afaka manompo an Jesosy ianao. Oh, voninahitra lehibe zany, afaka manompo an Jesosy zany. Voninahitra lehibe zany manana plasy ao amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Za tsy miteny hoe manana plasy amin'ny altara na pulpitra na micro, fa manana plasy ao amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Misy plasinao ao amin'ny fanompona ny Tompo, misy toeranao ao amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Jereko ny alleluia nao. Zany ny tiavako an Jesosy. Ary rehefa natsangana tamin'ny maty Jesosy dia mbola nitady any Petera izy. Raha olona iny dia nitadiavany any Petera dia ataoko mamay ianao niany. Ino raha tsy nataoko taminao zay la olona, zanao ny alanakay tamin'izaho tamin'ny azo fijaliana, tsangana matoko anao niany. Ty tsy zany nataony fa ndahana ozy lazao amin'ny Simona sy ny mpianatra fa efa nitsanganao. Tena tsy mitana lolombo Jesosy, manadino ny tsy nety nataonao tamin'izy, mamafa ny fahalotona sy ny fahotanao izy. Noho izany mitsangana amin'ny kery, mitsangana amin'ny voninahitra, mitsangana amin'ny fahasoavana, fa mbola tianao Jesosy. Halleluja. Zao andro mpiainanao sisa izao hitsangano amin'izay, hiazaka zao amin'izay, satria mbola tianao Jesosy. Bebe kely soroky ny namanao, mbola tianao Jesosy. Raha zange Petere rehefa niona tamin'i Jesosy tany Galilea, satria Jesosy tamin'ny Maria lazao amin'ny Simona sy ny mpianatra tamin'izy nitsangana, fa efa nitsangana ao izy ary mialohanareo any Galilea. Izy tonga dia nanjavony sovy tany Galilea nipotra. Dia rehefa tonga reo mpianatra reo dia mailmaila aiona aminazy zany tsika androany. Mino fa tany erindrina nisy an'i Petera menatra, satria zany laza hoe na any an-tranomaiziny anao za naraka anao, na hoaizy anao za naraka anao. Aya naneniny akoho za mino hoe tsy te hitako latsony Petera taorinaniny, satria saka mahita akola izy dia mahatsiaro an'le nandavany any Tompo. Raha misy olona te hivazany Petera zany dia tondrahana akola fotsiny Petera. Petera io zay alanao. Satsy mariny zany rahalahy. Rehefa iaona amin'ny Jesosy amin'izay ny apôstôly tsy maintsy tarian'iriny izy menamenatra ka, fa Jesosy nodiny Jesosy fanina, tsy nasiany resaka mihitsy, tsy nasiany resaka zany fa niaraka tamin'i Jesosy reo. Za te resaka aminao raha lasana bavy androany amin'ny alalany afatry ny Tompo, andao mbola hiaraka amin'i Jesosy am. Ninina ereuranao talohan'izao Jesosy raha mahita fibebahana maro ao anatinao izy tantanany ray ianao, tsy averimberiny tsony iny. Tsy lazainao zao tsy ary ny teny mihitsy Jesosy e Petera sakinao, tsy nanao an'izany. Aozy izy azo hery ianareo amin'ny latsany fanamasina aminareo anao anatiny. Tamin'ny andron'ny Pentecoste Petera no nandray ny micro teo amin'ny altara. Grande croisade d'évangélisation, feno ny fanamasina. Ilay nandahany Jesosy fahiny, lasa nitory an Jesosy ankehitriny.